fitiavana mandrakizay. Fitiavana mandrakizay no nitiavan'Andriamanitra anao. Izany aloha hevitra mahafinaritra izany no andeha hamarana antsika ny tontolon'ny herinandro izay narahantsika tamin'ny alalan'izao fandiniana ny ten'Andriamanitra izao. Mpiara-midinika namana, tena faly hatrany hatrany ny miaona aminao, koa dia manolotra ny fiarabana mba hampira rintsoa engane ny fahasoavan'Andriamanitra tsy hoe sorony amintsika isan'andro san'andro, ny famindram-pony anaraka atsika mandritra ny andro rehetra. Koa raha andinika ny ten'Andriamanitra isika dia andeha hiaraka hivavaka. Ray be fitiavanao, Andriamanitra tsara ianao, Andriamanitra ny fahatsarana rehetra ianao, Andriamanitra tia anay, Andriamanitra mihevitra anay, Andriamanitra mikarakara anay, ary Andriamanitra mbola mitaona anay mandrakariva mba ho liana ny amin'ny fandiniana ny tenina. Misaotra anao izay Andriamanitra satria tsapa anay izany. Misaotra tamin'ny fitantanana rehetra nomenao tombon'andro izahay. Matsapa nefa izay manoloana izany fitantananao izany fa mpanompo tsy mahasoa ihany ka mangataka famelan-kelo, ka mangataka ny fanadiovana. Engane ny ran Jesosy ny latsaka teo amin'ny hazo fijaliana mba ho tena famelan-keloka sy fanadiovana ho anay. Koa raha andinika ny teninao ary izahay dia arotsay tompo ny fanena masina mba hanazava ny teninao, dia mitahizo ampiara-midinika amiko izao noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Andiny soratra masina anisan'ny mahafinaritra ny be sy ny maro ny kristianina ny fanambarana ny filazana nambarany mpaminany Jeremia toko 1:30 ka ny 9:7. Zao no voalazan'ilay teny manao hoe: tany lavitra no nisehoan'i Jehovah tamiko ka nanao hoe, fitiavana mandrakizay no nitiavako anao, koa izany no nampaharetako famindram-po ho anao. Fitiavana mandrakizay no nitiavan'Andriamanitra anao. Nanomboka oviana ny mandrakizay ary miafara roviana ny mandrakizay. Tsy misy malala. Andriamanitra ilay mandrakizay. Ary izay fitiavana mandrakizay izay no nitiavan'Andriamanitra antsika. Ary dia lazainy eto fa izany koa izany no nampaharetako famindram-po ho anao. Ry mpiara-midinika namana isany, nanomana drafitra ny fanavotana mba hamonjena antsika taranak'olombelona Andriamanitra. Tadidinao tsara fa rehefa lavo ny olombelona dia nanorina drafitra mba hanavotana antsika izy. Ary io drafitra ny fanavotana antsika io tsy hoe akory no heverina taty aoriana, na hoe nalamina taoriana nalavon'ny Adama sy Eva. Tsia, fanambarana ny zava-miafina izay hatran'ny fony fahagola izany. Ilay fahagola dia talohany nanorenana izao tontolo izao izany. Talohan'ny famoronana dia efa nisy ny fahagola, ary efa hatrany dia zava-miafina teo amin'ny tantarana zanak'olombelona ny drafitra ny fanavotana. Ry mpiaino namana isany, hatramin'ny voalohany teo amin'ny tantara dia fantatr'Andriamanitra sy Kristy ny fikomiana sy ny fivadihan'ny Satana ary ny fahalavon'ny olombelona no ilay hery mamitaka izay nataon'ilay miemotra ilay nataon'ny Satana. Zao nefa tandeha sao dia diso hevitra isika. Tsy hoe akory ny baiko ny sy ny fahotana tsy akory Andriamanitra. Tsy Andriamanitra ny namorona ny fahotana. Tsy hoe ny baiko ny sy ny fahotana Andriamanitra, fa tazany milo kosa nefa ny fisiny ka dia no manin'Andriamanitra izay ilaina hoentina misedra i zava-doza mahatsiravina io. Mahatsiravina ny fahotana. Fantatsika tsara ny vokatra nateraka ny fahotana.
fa tafasaraka tamin'ilay mpamorona antsika isika. Mahatsiravina ny vokatry ny fahotana fa ilay andre Adama seva zay niaina ao tanatin'ny toerana kanto sy tonga lafatra nahita ny zanany namono ny zanany anankiray. Mahatsiravina ny fahotana satria voalazany Paoly fa fahafatesana no tambony ota. Ry mpiaino namana, ilay Andriamanitra kosa nefa Andriamanitra mandrakizay, Andriamanitra fitiavana. Lehibe indrindra ny fitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao. Lehibe indrindra ny fitiavan'Andriamanitra, ny fitiavan'Andriamanitra anao mpiara-midinika amiko io. Ka dia nanao fanekena izy hanome ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Ry mpiara-midinika namana, tiako ny ilaza aminao fa na ianao irery aza no nanota dia tsy maintsy maty noho ianao Jesosy, satria tsy tiany misy ho very na dia iray aza. Tian'Andriamanitra loatra isika, tian'Andriamanitra ny hamonjy anao. Ka na dia atao hoe ity amin'ny tany misy fahoriana ity aza dia tsy avelan'Andriamanitra hitanondrika ny zanany fa avelany kosa hitraka. Zao no voalaza amin'ny filazantsarany Jaona toko 5:20 ka ny 9:7. Izy manao hoe izany teny izany no efa nolazaiko taminareo mba hananana nareo fiadanana amiko. Na dia misy aza ny faharatsiana, na dia misy aza ny vokatry ny fahotana, dia tiany Kristy ny mbola hananantsika ny fiadanana. Ary zay ny antony hanona ilay isaky ny fanomboha zao fandaharam-potoanantsika zao manao hoe ny fiadanany kristiané ho anao sy ny ankonanao. Ary zany no fanirian'Andriamanitra. Dia hoy toy, aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana, nefa ao anao izy matokia. Izaho efa naharesy izao tontolo izao. Hitantsika omaly fa efa naharesy izao tontolo izao Kristy mba ho fandresena ho anao ny fandreseny. Mahafinaritra izany. Zany no fanirian'Andriamanitra ny ahatonga antsika atsapa ilay fitiavana mandrakizay. Koa dia ampamaranana azy dia tiako ny mba ho saintsaininao, ampitrakanao, ampahiry anao, ahafalifaly anao mandritra tontolo andronao fa ilay Andriamanitra mpamorona antsika dia Andriamanitra fitiavana mandrakizay. Ary nidrafitra ny fanavotana izay efa nomaniny hatramin'ny fahagola dia nomaniny ho anao androany raha mety anao. Ny Tompony ampahery anao, ny Tompony ombantsika tsirairay avy ary maneho ny fisaorana, ny fankasitrahana antsika rehetrarehetra izay nanaraka tsy tapaka engane ny fitahiana mananambiampy avy amin'ny Tompo dia ho anao hatrany hatrany. Ary hosokafan'Andriamanitra ane ny varavaralanitra mba handrotsahany fitahiana mananambiampy ho anao sy ny ankonanao. Andeha ary hiaraka hivavaka isika marana izao tenitenika tamin'ity herinandro ity izao. Ray malala any an-danitro, misaotra anao izahay fa nampatsiahivinao indray androany fa fitiavana mandrakizay no nitiavanao anay. Resy lahatra izay Andriamanitra, satria eo tokoa ny drafitra ny fanavotana izay efa naorina hatry ny fahagola mba hamonjena anay, izay ahatsapanay ilay fitiavana lehibe izay nomenao izao tontolo izao. Ampio ary izahay hino izany fitiavana izany. Ampio izahay mba hino izany drafitra ny fanavotana izany ka ny tontolo andronay androany Tompo dia ho tontolo andro hitondra anay makany amin'ny fandresena dia ilay fandresena ao amin'ny Jesosy Kristy. Dia mitahizo ampiaino izao, mitahizy mahakasika anay tsiraray avy ny fivelomana, ny fianarana, ny fahasalamana, ny fiainana andavanandro dia aoka Tompo ho salivaninao izy ireny ka atsapanay fa eo mandrakariva ianao. Noho amin'ala Kristy nangatana izany vavaka izany. Amen.